Andriamatoa ben'ny tanànan'ny commune Ambonivohitra Fort Dauphin anatanteraka opération coup de poing ny ao anivon'ny commune Ambonivohitra Fort Dauphin amin'ity anio ity. Inona tena antony nahatonga zao betsika karakarain'ny commune urbaine de Fort Dauphin zao? Dia raha mahita fa be ny fako eto Fort Dauphin ary nandritran'izay andro maromaro zay nisy ny orana nandalo kelikely koa ny ramborambon'ny cyclone ny arahantsika nahita dia feno ary ataontsika hoe feno ny fasika ary maloto dia tena hita fa maloto ny tanànan'ny Fort Dauphin. Ny zahay zao dia vao herinandro ray angamba no nandray an'izao toerana zao dia nakandraikitra miaraka amin'ny fikambanana rehetrarehetra dia tsara sitrapo ny fanometanana hanao opération coup de poing hagnadio ny tanànan'ny Fort Dauphin mba hamerenana anazy amin'ny laoniny fa dia tena hita fa dia tena maloto ny tanànan'ny Fort Dauphin. Dia zay ny mahatonga anay mandray andraikitra be ny tanànan'ny Fort Dauphin Andriamatsoro voafidy tamin'ny Irmara zay no miresaka amintsika eto isaorana ny fiarahamonina rehetra indrindra tsy adino misaotra an'ireo député honorable Chabani sy honorable Aïda ary tsy adino koa misaotra ny gouverneur ny faritra Anosy zay nanome tanana amin'izao fanaovana an'izao fandiovana faobe zao mandritra ny 3 andro ezahana zany ny anadio reo axe principal rehetrarehetra ataon'ivon'ny commune urbaine Fort Dauphin ka dia mamerina ny fisaorana ary mampanantena ny vahoaka fa tanàna madio ary Fort Dauphin madio no apetrakisika mandritra an'izao fitondrana izao misaotra to. Aleo ave zao hetrika zao. Ny androany moa zany dia fanomboana ihany fa misy convention de partenariat atao miaraka amin'ny orinasa maromaro anaty isan'izany ny orinasa Unimat ka isam-bolana zany tsika dia hiezaka hanao fanadiovana faobe. Mbola maro ireo partenaire, maro ireo tianome tanana fa somary vonjy maika ihany izy ity nisy urgence ka hialatsiny amin'ireo partenaire sasany fa dia maro ny tianome tanana riara-iasa amintsika. Indray mandeha isam-bolana atsika mandritra ny 4 andro miezaka manao fanadiovana faobe. Fanjava-dehibe dia ny fanentanana ny vahoaka mba hitana zao fahadiovana izao rehefa mba petraka tsara ny fahadiovana tsy tokony anarinary fako eny arabe tsika tokony atao anatin'ny dabapako ny fako. Ny fanentanana zany dia iangaviana mba hiarahany be sy ny maro zay angamba fa dia atao ary atao isam-bolana zao fanadiovana faobe izao akoatra ny fanadiovana isan'andro zay efa ataon'ny commune. Amin'izao fanomboana azy zao moa zao dia eto amin'ny axe principal aty amin'ny arabe aloha fa ny mpiasan'ny commune ny manohiny any anaty tanàna ary tsy ho atao ela zany fa vao vita ny 3 andro aty amin'ny arabe dia hiditra any anaty tanàna ihany koa isika. Zay vinan'ny ben'ny tanàna zay inona nefa mety vola olana sedrain'ny commune Ambonivohitra Fort Dauphin? Ny olana sedrany commune amin'izao fotoana zao dia ny olana ara-pitaovana fa ezahana ny amitan'izany ara-mahany zany olana zany atoato satria vao nitondra ary vao nandray fitondrana ny vatantenanay mbola tsy amperinandro zay dia hiezaka zahay ataonay anatin'ny lara-pamena ny fahazahoana an'ireo materiel rehetrarehetra sy reo fitaovana ahafahan'ny commune miasa. Maro ihany koa reo tomobilin'ny commune na camion zay simba ka ho velomina reo camion reo mba ahafahantsika zany manatanteraka an'izay asa zay. Tsara ihany koa ny mampatsiahy atsika fa misy lalana simba eto Esokaka dia mba tiana ihany koa ny mampiseho an'izany lalana zany amintsika fa mila fanamboarana. Izy tsy moa zany mbola anatin'ny RN13 ka miangavy ny fitondram-panjakana zahay mba ho ampidirina ho anaty isan'ireo lalana atao avenant amin'ny fanamboaran-dalana ny RN13 ny eto amin'ny Esokaka zay ataontsika hoe tena simba ary atahorana ho tapaka atsoatsy raha ohatra ka tsisy fanamboarana. Io moa zany tsy vitan'ny budgetn'ny commune manamboatra an'io fa tsy maintsy ny iaraha-miasa amin'ny fitondram-panjakana ary iaraha-miasa amin'ireo mpamatsy vola mba ahafahana manatanteraka an'izany fanamboarana zany ainga dia aingana satria raha mbola miandry ela atsika dia mety ho tapaka zao lalana zao kanefa izy ity axe principal artèren'ny Fort Dauphin izy ity mila atao zay izy tany io aingana dia aingana mba hampilamina an'izay famonjizana zay. Dia iangaviana ny fiarahamonina rehetrarehetra anaty isan'izany fitondram-panjakana
mba hanome fitaovana ihany koa ny commune satria marina fa reto engin reto dia ilaina satria tany be fasika ny Fort-Dauphin raha vao manorana ny andro dia latsaka aty amin'ny arabe daholo ny fasika dia io zany no anaty isan'ny olana ny fangalana reto fasika reto izay ilaina engin somary bebebe ihany tractopelle ahafahana maka an'izany fasika zany ka antenaina ny fiarahamonina sy ny fitondram-panjakana mba hijery anay amin'izay ohatran'ireny fanomezana fitaovana ny région reny tokony mba omena fitaovana ohatran'ireny koa ny commune satria tena miasa amin'ny commune zany reto fitaovana reto. Raha ny fahavonona aloha dia tena vonona zahay, tena vonona ary tena avy amin'ny angady sy ny râteau fa sy ny harina, avy amin'ny angady sy ny râteau mihitsy hiara entana, hiara isalay amin'ny fokon'olona amin'izao fanadiovana ny tanàna izao. Ho anay association Miray Anôsy manokana moa zany dia tsy dia tena hoe voasambanay fa agnisan'ny tena hetsika sosialy fataonay mihitsy ny fagnadiovana tanàna izay tena isaorana ny andriamatoa ben'ny tanàna moa zany nampisan'izy ity izay tena natao tagna maro iarahan'ny fikambanana rehetrarehetra miara-mientana amin'izao. Dia ny antenaina zany mba hitohizan'izao fiara-mientana, fiara-misalahy ny antsika fikambanana manontolo eto Faradofay ny ho fagnadiovana an'ity tanànatsika ity. Dia mankasitraka hatrany anareo mpiara-mombona antoka rehetrarehetra izay magnampy indrindraindrindra ny commune izay nahatotosa an'izao androandroany izao dia misaotra antsika rehetrarehetra fikambanana ihany koa miara-misalahy miara-mientana ho an'ity distrika faritra malalatsika ity. Misaotra tompoko. Inona kosa ary mba antso sy fanentanana ho an'ireo olom-pirenena rehetra amin'izay fanentanana ara-pahadiovana izay ho an'ity tanànatsika ity? Raha ho an'ny asa tagna marosika manokana aloha dia mandritra ny 3 andro dia agnentana antsika rehetrarehetra zany satria mbo misy ny maray mbo misy koa ny hafaka maray dia tena entanina sika na be agnan-tokantrano agny na fikambanana io na tanora tsotra io sy agnatin'ny fikambanana na isika ray aman-dreny mba hiaraka isalay agnatin'izay 3 andro zay. Dia magnaraka an'izay ny fagnadiovasika agnan-tokantrano misy asika agny amin'ny quartier misy asika entanina isika zalahy mba hatao agnaty dabapako ny fako fa sy hary amin'ny goudron avao. Dia magnaraka an'izay tokony mba folafolank'andro manomboka amin'ny 4 igny sika vao magnary fako amin'ny dabapako mba ahafahan'ny commune maka anazy ara-dalàna mba sy dia hivangongo loatra ny fako izay tena miantoky ny fahasalamasika. Dia tena entanina isika rehetrarehetra amin'izay mba sy hagnarinary fako avao satria mamparary izy io mandoto tanàna ihany koa ary tena magnarasy endriky ny tanànasika. Dia manentana antsika rehetrarehetra.